na iankoho amin'ny sary na faty. Zany safidy roa zany no anasako anao indray amin'izao dinidinika izao. Raha sy anabavy namana isany any amin'ny toerana maro samihafa izay misy antsika dia akambany fanahin'Andriamanitra isika ho iray ary dia manolotra ny arahaba feno fifaliana, feno fitiavana anao natrahatra izao maraina izao. Ny tompo anie hombanao ary ny fiadanany tompo anenika ny fonao sy ny ankohonanao. Ndeha hiaraka hivavaka isika ary ankehitriny. Andriamanitra raina io, misaotra indray fa tratra ity maraina ity zahay. Misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny fofinaina izay mbola tehirizinao aty anatinay, ary misaotra noho izao fotoana sarobidy izao. Mamindrofo aminay Andriamanitra ary mamelany elokay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao zahay, mangataka anao mba ampitoetra ny fanena masina ty anatinay, andraisanay tsara ny teninao. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana, manompo iankohaka sa ho faty. Fantatsika tsara fa nisy fanapa-kevitra ny raisin'ny mpanjaka Nebokadnezara omaly. Zao no voalaza amin'ny Daniela 2:1-7 sy ny manaraka. Dia hoy izy hoe, dia niankohaka Nebokadnezara mpanjaka ka nivavaka tamin'i Daniela ary nampanatitra fanatitra sy hanitra ankasitrahana ho azy. Ny mpanjaka namaly an Daniela ka nanao hoe, marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka ary mampiseho zava-miafina, ka dia mahay mampiseho izany zava-miafina izany ianao. Ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandrana ny Daniela ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe ary nanendy azy ho mpanapaka ny Babilôna sy ny fehiny rehetra ary ho lehibe ny mpanapaka sy ny olokendrin'ny Babilôna rehetra. Zany no zatra nitranga. Gaga ny mpanjaka ary tena resy lahatra ny amin'Andriamanitra izy. Indrisy anefa tsy naharitra izany. Vetivety dia niova indray Nebokadnezara. Inona tokoa moa zatra nitranga? Daniela 3:7. Nanao sary olona lehibe anankiray ny mpanjaka ka nataony ato volamena hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony. Zany zao voalaza amin'ny Daniela 3:7-1. Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena, 9 kio, 80 kio ny avony ary 9 kio ny sakany, dia natsangany tamin'ny tany teo amin'ny tany lemaka dora tamin'ny fien'ny Babilôna izany. Zany fiovan'ny olombelona. Mora miova isika olombelona. Sofa Andriamanitra tsy miova. Izaho miora miova, misy fanapa-kevitra raisiko androany, kanefa raha mpitsy miova izany, tahaka Nebokadnezara. Andriamanitra rery no tsy miova. Fa inona ny zavatra nitranga tao anaty sain'ny Nebokadnezara? Tsy neken'ny Nebokadnezara ilay fizotro ny tantara, ianao mpanjaka zany, loha volamena zany, ary aoriananao dia izy mpanjaka narakaraka anao hatrany hatrany. Dia hoy izy ny mpanjaka, tsy mety ampiko zany. Tena nanamafy ny fitsapahan'ny Nebokadnezara ny afatry ny mpanjaka nanangana ilay sary olona vita tamin'ny volamena iray manontolo. Nieritreritry ny Nebokadnezara dia zao hoe, tsy ho rava mihitsy ny fanjakana Babilôniana ary Nebokadnezara no mpanjaka mandrakizay. Ka dia zao ho vonoina zay rehetra manohitra zany hevitra izany. Ry mpiara-midinika namana, amin'ny lafiny sasany dia tena mitovy amin'ny Losifera Nebokadnezara. Inona tokoa moa zavatra nataon'ny Losifera? Losifera dia tena fatra-paniry laza sy voninahitra
ny avonavona ary be ampoka maniry ny iankofana ary de tena ny komy tamin'ny fahefan'Andriamanitra. Ary zany zavatra nisy tamin'ny Nebokadnezara eto. Fa amin'ny lafiny anankiray kosa nefa misy tsy itovizana ihany ny toe-javatra nitranga tamin'ny Nebokadnezara sy Losifera, satria na de teo aza ny toe-javatra nitranga tamin'ny Nebokadnezara de zao niverina ihany nino an'ilay Andriamanitra ny lanitra ihany Nebokadnezara. Amin'ny Daniela 4:4-7 de zao no voalazan'ilay teny. Koa am'izany izaho Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny Andriamanitry ny lanitra, marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rary ny lalany, ary zay rehetra mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy hahetry. Mahafinaritra zany. Mba iriko zany mba fiafaran'ny fiainako. Mba iriko ihany koa zany mba fiafaran'ny fiainanao. Na de miovaova aza, na de mivadibadika aza isika, de amin'ny farany kosa de anaiky fa Andriamanitra ny tompo sy mpahary antsika. Ary zao no mahafinaritra. Nino ilay Andriamanitry ny lanitra Nebokadnezara ny farany. Ary azo inona fa amin'ilay fotoana iverenan'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra de eo naminy isika amin'izay fotoana izay. Ilay Andriamanitra notoeriny io de nekeny Nebokadnezara noho ny tamin'ny farany. Ry mpiara-mianatra namana isany, fa inona moa nahatonga ny Nebokadnezara teny ho resy lahatra noho ny amin'ny teny reto tovolahy Hébreu reto. Zao no voalaza ny amin'ny Daniela 4:7-8 manao hoe: indro Andriamanitra zay tomponay de mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra, sady hamonjy anay amin'ny lafaoro ry mpanjaka ô. Ary na tsy zany aza, zany hoe na tsy hamonjy anay aza Andriamanitra, aoko fantatrao ry mpanjaka ô, fa ny Andriamanitra ao de tsy ho tomponay, ary sary olona volamena efa natsanganao de tsy hivavahanay. Tsy enkohako izay na de ho faty aza. Aleonay maty toy zay enkohaka eo anatrehanao ry mpanjaka. Ny Andriamanitra ivavahanay de mamonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Fa na de zany aza de tsy enkohaka amin'ny sary olona zay natsanganao zay ry mpanjaka. Fantatsika amin'ny fandehan'ny tantara fa natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra reto zatovo Hébreu reto. Ny zavatra nitranga. 2:20. Tsangana mpanjaka de ozy hoe: koa indro aho mahita efada tsy mifatotra mandehandeha ao anatin'ny afo, nefa tsy maninona akory izy. Ary fijery ilay faefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Tena anatona varavarana lafaoro misy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe: ry Sadraka sy Mesaka ry Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoa ka avia. Zany no tombotsoa ny fiankofana amin'Andriamanitra. De voalaza fa rehefa nanatona izy ireo de hitantsika tsara no 7 fa tsy nahakasika azy akory, tsy nampaninona ny tenany akory, na de singambola anankiray aza ny afo, ary tsy nisy fofona akory aza teto amin'ireo tanora reto, de resy lahatra ny mpanjaka. Ary mpiara-midinika namana, tena vonina ny ho faty ireto lehilahy Hébreu reto. Aleo ho faty toy zay mikohoka amin'Andriamanitra, toy zay mikohoka amin'ny Andriamanitra ny Nebokadnezara, le sary olona amin'ity androany ity ary. De hiantso anao indray. Tombotsoa manahoana ry? Izany hoe noho ny fijoroanao vavolombelona, noho ny fijoroanao matoky amin'Andriamanitra, de misy olona ratsy fanahy vonina hianompo an'Andriamanitra noho ny amin'ny fijoroanao. Noho ny fijoroany reto zatovo Hébreu reto, dia inona fa hifankahita amintsika Nebokadnezara rehefa iseny amin'ny rao lanitra Jesosy. Ary maro koa ny olona hijoro ka ho gaga ianao, andry tonga ranona noho ny aminao natongavany teo amin'ny toerana eo izay fotoana izay. Tompany hombanao ka miantso anao mandrakariva mba hijoro matoky, hijoro na ino kiatra na ino kitona amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra. Hivavaka antsika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay noho ny amin'ny fijoroana matoky nasehon'ilay tanora Hébreu tamin'ny andron'ny Daniela. Ka na de norahonana ho faty aza, de nino sy nahatoky fa tsy misy afa-tsy anao ihany no Andriamanitra afaka mamonjy azy ireo
eny fa na de atao hoe andalo fahafatesana azy na de ho faty akory azy dia tsy nampaninina azy zany satria azo ny antoka ny hoaviny fa ianao anangana azy rehefa tonga ny fiverenan Jesosy zanakao eny amin'ny ranonlanitra. Ambiko zahay mba ho hijoro mahatoky amin'ny fanarana anao ka ho maro ny olona tahaka Nebokadnezara ny anaraka ho an'ireo zay mijoro mahatoky anaraka anao ekoko ianatrehanao. Apetraka ampitananao ary tontolo androna androany mitahiry eto mpiara-midinika amiko reto minaran'i Jesosy. Amen.